Lehibe tsika tafahoana indray atao anatin'izao fandaharana mivantana izao izay efa fifaninonantsika fiadanana sy fifanomezantsika
izay mahasoa fifampizarantsika izany mahasoa zany a eo amin'ny lafiny fandinihana ny soratra masina famantaratsika ny sitrapon'Andriamanitra. Eny tompoko, androantsika dia andinika aloha hevitra anankiray a momba ny hoe tia hita an Jesosy Kristy ve ianao, tia hita an'Andriamanitra ve ianao, tia fantatra ny voninahitr'Andriamanitra ve ianao, tia alala izany tontolo ny hatsaran'Andriamanitra izany ve ianao. De izay no ezahantsika hifampizarana sy ifampitondrantsika teny mamy a atao anatin'ity fifampiresahana amin'ny alalan'ny serasera ity. Eny ary tompoko, be da be mihitsy ny olona no mametraka fanontaniana hoe misy ve Andriamanitra, misy ve Jesosy Kristy, misy ve ny fanamasina, misy ve ny tontolo akoatra, misy ve ny après an'izao fiainana iainantsika izao, misy ve betsaka no mametraka an'izany fanontaniana izany. Tsy maninona raisintsika miteboka hoe satria voafetra ny fijerintsika amin'ny maha-olonantsika, satria limité ny fahitantsika, na de hoe ny saintsika, ny pensée antsika, ny émotion antsika ary afaka mamina vina lavitra, afaka mandeha lavitra, afaka mamantatra zavatra lavitra. Nefa tadidio fa izay resaka pensée sy émotion izay ny tontolo ny âme izay a, de tiako ny mizara amintsika, tiako ny manipika amintsika, tiako ny mampahery antsika fa raha ny toro lalan'ny Baiboly de afaka tsara mampahita antsika ny zavatra izay tsy afaka hita ny maso, zany hoe voafetra amin'ny fahitana ny famarina amin'ny Baiboly. Maninona no miteny an'izany? Meko ohatra fotsiny ianao hoe ny faminaniana dia manam-pirofo sahady an'izay zavatra no lazaiko faran'izay. Ny faminaniana dia midikte, manonona ny fanambarana izay ao am-ponitsitoa ary matetika dia miprevoira foana, mipredira zavatra ho avy, izany hoe zavatra eo aloha. Midika an'izay de hoe ity masontsika mijery ity a, misy limite ny fahitana io. Raha mijery tsika ka manompo ny masontsika amin'ny lavitra de limité hoe faravody lanitra, tendrombohatra, ny alavirana, sy ny sisa rehetra, arak'izay fisainantsika sy fieritreretantsika. Fa ny faminaniana kosa dia manambara zavatra ao ambadika zany, mystère izay tsy takatr'ilay fahitana, tsy takatr'ilay fisainana, tsy takatr'ilay fieritreretana, zany hoe tsy afaka anana ny tontolony amma ny émotion antsika, ny fahitantsika amin'ny sens ao anatin'ny fampahitana anankidimy fahatsapana accès, tsy ananany fidirana. De tahaka izay ihany koa ity sujet izay hozaraiko aminao ty hoe te hita an'Andriamanitra ve ianao, te hita an' Jesosy Kristy ve ianao, te hafantatra an'Andriamanitra ve ianao, te hafantatra ny hatsaran'Andriamanitra ve ianao, te hafantatra ny voninahitr'Andriamanitra ve ianao. De ny dikan'izay de ato amin'ny toro lalan'ny Baiboly no ahafahanao miperse an'izay, mangady an'izay, fa tsy mijanona fotsiny amin'ny fijerena, fampiasana, tsy mijanona fotsiny amin'ny fanomezana, fahafaham-pony tena amin'ny fahitana sy fahatsapana izay limité, fa mila zany manana an'ilay, mila izany doté, mila izany itoeran'ilay fahitana tahaka an'ilay ohatra niraisiko teo hoe faminaniana. De ainsi de suite, ny vision, ny nofy sy ny sisa rehetra, izany rehetrarehetra izany de tsy mijanona atreo fotsiny ihany amin'le hoe fahitana limité, fa misurpasser an'izay resaka voafetra izay. Andray verset anankiray tsika, tenin'Andriamanitra, ny Hébreo 12:4-efatra, tenin'Andriamanitra efa diso haitsika rehetra izy ity, verset clé, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe mizany tady fihavanana
amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Eto de fa mamaly sahady an'ity topika ty hoe te ahita an'Andriamanitra ve ianao, te ahita an' Jesosy Kristy ve ianao, te atsapany gloarany ve ianao, ny voninahiny ve ianao, te hita ny zava-miafinao an-danitra ao ve ianao, te hisentirany zany hoe fanjakan'Andriamanitra ao anatinareo zany ve ianao, te alala, te atsapa, expérimenter. Mampalahelo ry havana fa be da be mihitsy ny olona no lasa aty tsy mpino. Bon, mbola resaka hafa ihany koa iny satria en général ny olona ny tena marina dia manana ny zavatra inony sy fikirany foana eo amin'ny fiainany fa tsy misy zany olona tsy mpino zany. Selon any fijeriko zay, mety tsy d'accord am'izay ianao fa izay no vérité zaraiko aminao. Betsaka ny olona ny lasa mpanohatra. Tena marina hoy aho la hoe tsy mpino teo mino izy fa zavatra hafa fa tsy mino an Jesosy Kristy sy ny fahamarinana amin'ny Baiboly izy. De tahaka an'izay ihany koa mpanohatra, mifikitra zavatra anankiray izy fa lasa manohatra fotsiny manohatra be fahatany an Jesosy Kristy, manohatra ny fahamarinana ny Baiboly, manohatra ny Yahweh Elohim, manohatra izay voasoratra atao anatin'ny Baiboly, manohatra ny fanambarany lalàna sy ny mpaminany, manohatra ny filazantsara, manohatra ny révélation, ny détail rehetra. Zay manambara ty lohahevitrintsika ty de ny sitrapon'Andriamanitra, ny voninahitr'Andriamanitra, ny hoe te ahita an'Andriamanitra ve ianao. Satria ireny olona ireny de mibontsina, zany hoe misy dimension mitombo. Inona izay dimension mitombo zay? Izay dimension mitombo zay de ny maha olona azy, ny égoïsme, izany hoe le fahitany limité no lasa ngeza be, de tsy manana plasy intsony, tsy manana toerana intsony, tsy afaka miditra intsony, tsy manana accès intsony lay fahitany ankoatra lay natsidiko tary am-boalohany. Ireny olona ireny ate anty sy ny sisa rehetra izay mandrava ny fahamarinan'ny soratra masina, Hébreu 12:12 lohahevitra eto hoe te ahita an'Andriamanitra ve ianao. Ireny olona ireny dia manome fahalalahana amin'ny fahafenony ny fisainana amin'ny maha olona izay limité, miara-maty aminy, miara-levona aminy. Satria ty vatantsika ity nofontsika ity de mandalo décomposition, fahampitehana, fahalovana, de miverina vovoka indray. De rehefa miverina vovoka de tsy misy réaction intsony, mijanona amin'ny mahavofontany azy. Resaka création zay. Ary zany ny antony nianimen'Andriamanitra tsy toatsika rohaka fofinaina, rohaka amin'ny teny Hébreu. Zay rohaka izay de fofinain'Andriamanitra misy aina. Ain'Andriamanitra natsofoka tao anatintsika, de izay no mitondra antsika fampahitana sy fahalalana, connaissance sy ny zavatra rehetra satria amin'ny émotion, ny réflexion, ny conscience, ny subconscience, ny inconscience sy ny sisa rehetra. Sy ngeza be ihany koa zay. De reny olona ireny ho iaho ilasa izay fijery limité izay, izay fahitana limité izay, izay maha olona izay tsy afaka manana accès amin'ny tontolon'ny au-delà izay no tonga naturan'le olona satria omeny vahana, omeny lanja, omeny poids, de lasa tonga ngeza be, lasa toy ny hoe iny mihitsy ndray ny lasa entité an'le olona. De manomboka eo izy lasa misy fiforonana hevitra any anatin'ny sainy any hoe mpanohatra izy. Lasa misy fiforonana hevitra any anatin'ny sainy any hoe athée izy, entre parenthèses hoe athée amin'ny ahoana, athée tsy mino fotsiny izy fa hoe misy Jesosy Kristy, misy ny fahamarinan'ny Baiboly, misy ny tontolon'ny fanahy, misy ny zavatra ohatran'izany, fa mijanona amin'ny resaka material izy. Izay misy finoana ihany anefa ao anatiny, ohatra hoe rehefa prouver ny delta égale b au carré moins 4ac de mino izy ny résultat izy, mino izy fa rehefa
mihinana doliprane izy ohatra de sitrana ny aretin'andohany, mbola tsy mihinana le doliprane koa izy de fa sola zay zany efa misy finoana zany ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Tsy fantatro nazonao zany fanazavako zany na tsy azonao. De iverenako le sujet hoe tia hitan'Andriamanitra raha ve ianao, tia lala an'Andriamanitra raha ve ianao, tia fantatra an' Jesosy Kristy raha ve ianao, niza zany ianao athée, niza zany ianao anti, niza zany ianao ankoatran'izany rehetrarehetra zany scientifique na sociologue na je ne sais pas hoe tsy fantatro zay genre na hoe nature amahy anao ka tia lala sy tia fantatra ny fahamarina amin'ny baiboly, tia fantatra an Jesosy Kristy, de io verset nomeko anao io toko sy andininy nomeko anao io zay fahamarinana ho an'izay efa ny expérimenté azy, za zay mizara aminao zao ary petsaka ihany koa reo zoky ray aman-dreny ara-panahy, sœur sy frère niaina ny expérimenté an'izany, mahafantatra tsara ny poahany zany tenin'Andriamanitra izany. Hébreu toko 12:24 de ilay teniny vakitsika teo hoe mizaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pamasinana dia tsy ahita ny tompo. Zay zany ny lakle. Averiko tsara le izy hoe miezaha manany anao volonté, manany anao finiavana, manany anao fitiavana, misy fietrena zany tokony ho azonao, misy zay fietrena, fanetretena zany tokony ho anananao, nininona zany connaissance anao, nininona arenanao, nininona zany maripahaizanao, nininona mahinao anao, de ampidiny mihitsy aloha zay, foany mihitsy aloha zay égoïsme ao anatinao zay, de manovy anao hiezaka mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Zay aloha ny porte, na tianao na tsy tianao, zay ny varavarana. Fa raha vao tsy manana an'izay ianao fisainana sy fieritreretana natiora tokony ho anananao zaraiko farany izay, teboka voalohany dia ravasahady le hoe tia hitan'ny tompo, ka tsy tokony zany ifanohatra hoe tia hitan'ny tompo ianao, tsy tokony hipetraka akory zany ny fanontaniana ao an-tsainao, misy ve Jesosy, misy fe Andriamanitra tsy to, misy fe Dieu créateur, misy fe Yahweh Elohim, misy fe El Shaddai, mitovy ihany zany zavatra lazaiko zany, misy fe kanefa ianao tsy vonona akory hietry, tsy vonona akory ianao, tsy manana an'izay grain kely zay ianao any anatinao, tsy manana an'izay vo zay ianao fietretena hoe hiezaka hitady fihavanana amin'ny olona rehetra, dikan'izay hoe olona rehetra zay dia y compris ny olona ara-panahy. Io tsy afaka anaovanao fait semblant io hoe tsy hitady fihavanana ianao, amiko tsy hitady fihavanana ianao, amin'ny silamo tsy hitady fihavanana ianao, reo rehetra mpikirakira ny ara-panahy, ny tontolo ny ara-panahy rehetra zany. Hitanao am'izany le farany hitan-tsain'Andriamanitra, intelligence an'Andriamanitra, fa ampidiny mihitsy aloha ianao, ary ianao nefa tokony anana an'izay, na de hoe tsy tianao ary zay toe-posy toe-panasy toe-tsaina zay, malgré tsy maintsy akia nefa zay. Zay ny recommandation an'Andriamanitra. De miala am'le toeranao izay sin'ny égoïsme angeza-be ao anatinao ianao de midina ambany de miditra amin'io resaka hoe fihavanana amin'ny olombelona rehetra io, na mpanao ny tsara io na mpanao ny ratsy, misy fanahy daholo ny olona, satria ao anatin'izay ny lakle voalohany indrindra ozy ny teny ny soratra masina, mizaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Fihavanana ny resahana eto fihavanana relation, zay fihavanana zay de midika hoe firindrana. Raha vao tsy misy an'izay firindrana zay zany ao anatin'izay fihavanana izay tontolon'ny fihavanana zay de tsy fihavanana izy zay. Raha vao tsy misy zany izay hakanto ao anatin'izay relation izay de tsy fihavanana izy zay. Ka izay no zavatra asena
sy andrany baiboly atsika hoe mizaha mitady fihavanana amin'ny olombelona rehetra, mitady an'izay kanto zay, mitady an'izay hatsarana izay, mitady an'izay amory izay amin'ny maha-olona atsika de ao anatitsika daholo zany, na de hoe mpanao ratsy ary tsika tsy maintsy misy foana zay amory zay, tsy maintsy misy foana zay fitiavana izay, tsy maintsy misy io na tianao na tsy tianao, de voninahitra anao hitady fihavanana amin'ny olombelona rehetra, y compris oa, y compris ny olom-panahy kristianina. Fa sao de anao mieritreritra hoe za tsy tia kristianina de tsy hitady fihavanana amin'ny kristianina ianao, fa misaorihira amin'ny fahalalana connaissance amin'ny olona manam-pahaizana ihany na ny olona izay voakilasy fa hoe na efa nome ihany koa amin'ny fanaporofona isan-karazany tahaka an'le lazaiko teo hoe delta égale b au carré moins 4ac, ny physicien na ny chimiste na ny algèbre na ny sy ny sisa rehetra na ny historien, reo manana proof be da be, tsy atompoko fa indrindra ho a mahaizan'olo miavana midina ambany. Raha ohatra ianao zany olon'ny scientifiste sy ny olon'ny mpikajikajy sy ny olon'ny mpiasa ny tontolon'ny ekera sy ny compas de mizaha mitady fihavanana amin'ny mifanohatra am'izay de ny aty amin'ny tontolon'ny ara-panahy. Mazava iny tsy mijanona eo anefa le izy hoe mizaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary attention ary fahamasinana la sainteté, misy fofona misy hanitra izay no asiana katsahtsika, tsy tonga de le hoe fahamasinana no tononin'ny bokin'ny Hébreux voalohany fa ilay hoe fihavanana aloha amin'ny olona rehetra. Pourquoi? Satria misy stabilité tokony ho ananatsika aloha ao, misy fitoniana tokony ho ananatsika ao. Ohatrany ahoana zay endrika fitoniana zay? Ianao misy fotoana ary ambony be ary na misy fotoana ary ambany be ary, fa mila maka an'ilay i voalohany anao, mila maka an'ilay stabilité anao, mila maka an'ilay centre de gravité anao, lay eo ampovoany tsara, zay lay fihavanana. Rehefa tratranao io ivo io dia afaka mipetraka aminao ny branche isan-karazany. Hitanareo reny hazo reny, rehefa maniry izy de le hazo eo ampovoany hatrany amin'ny fototra, iny ny centre de gravité any. Misy ny centre de gravité manomboka any ambony hatrany ambany, de ny sampana rehetra misy rattaché mifanjohy amin'iny fototra ivo hazo ngeza be iny, de tahaka an'izay le endrika fihavanana tadiavinao. Ianao maka an'le eo ampovoany hihavananao am'ilay branche be da be mitondra ny vo isan-karazany. Parabolina kely zay fa mino fa takatrao tsara ny tiako atongavana ary fahamasinana. Teboka anankiroa sady zay nefa hitatsika araka ity Hébreux 12:12 ity, mizaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra sy fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Zay ny valany zany. Raha ohatra zany ianao ka mieritreritra ary te hahita an' Jesosy Kristy, te hafantatra ny fisian'i Jesosy Kristy, te halala ny zava-miafin'ny baiboly, ny tontolon'ny au-delà, ny fiainana mandrakizay sy izay tsy voaporofo ianao, tsy misy porofo ianao, tsy miexista ho ianao, tsy afaka detaillenao amin'ny élément sy ny formule sy ny singa isan-karazany tahaka ny atome, ny molécule, ny cellule, tsy afaka akanao microscopy satria tsy afaka hitanao sy tsy afaka tsapanao na mesurenao amin'ny balance sy ny zavatra ohatran'izany, de
mazava ny bokin'ny Hebreo toko 12:24 hoe fihavanana ary fahamasinana. Ka vonina ara-ve ianao? Za zany mametraka fanontaniana aminao. Misadrese amin'ny olona anankiray aty aho zany, misadrese amin'ny olona anankiray anty aho zany, misadrese amina siantifika anankiray aho zany, misadrese am'ireo olona be da be izay miroro-saina sy manana fanontaniana tsy voavaliny sy tsy ahitany valiny ao anatin'ny sainy aho io zany. Hoe tia hitan Jesosy Kristy ara-ve ianao? Tia fantatra ny voninahitran'Andriamanitra ara-ve ianao? Izay zany ny valiny. Fahamasinana. Ka sao ianao ho ianao tsy misy Andriamanitra, tsy misy Jesosy Kristy, resaka angano-bazaha zany, zao zany, natao fandemetsaina ny gasy zany. Fa efa mba nanao auto-réflexion ve ianao? Efa nanao auto-méditation ve ianao? Efa nandiny tena ve ianao par rapport am'izay zavatra nolazaiko zay ary? Misy élément io nomeko anao, misy indisy io nomeko anao. Vonina ve ianao? Hiavana amina kristianina anankiray, hiavana amina olom-panahy anankiray. Vonina ve ianao hitady fahamasinana ary? Sahozina za tsy mila an'izany fa de à travers ny formule sy balance sy microscope sy ce QF dit, ce qu'il fallait démontrer, zavatra ohatran'izany ihany no de hoy aho hoe tsy ho voavaly mandrakizay ao an-tsaina sy ao am-ponao ny fisian'i Jesosy Kristy sy ny fahamarinan'ny Baiboly. Désolé fa izay ny vérité. Izay hitanay no ambaranay, izay de nahita. Izay fantatray no lazainay, izay de mahalala. Satria izay de vavolombelona io bokin'ny Hebreo toko 12:24 hoe manana fihavanana amin'ny olona rehetra zay, olombelona rehetra ary fahamasinana. Veriko tsara fa le hoe fihavanana hoa resaka stabilité izy io, fa tsy hoe corruption na resaka hoe tontolon'ny tombotsoan'ny tena manokana na zavatra ohatr'izany, fa centré foana, mihivy foana eo amin'ny tontolon'ny fanahy, ny tontolon'ny atsaran'ny any ambony. Tiako tsindrina kely le hoe vonina ara-ve ianao, manaiky ara-ve ianao hiavana amin'ny olombelona rehetra, manaiky ara-ve ianao hitady fahamasinana. Anjaranao ary no mamaly an'izay any am-ponao any hoe ahoana ny toerana misy anao aiza ho aiza ny kahanao manoloana an'izay toko sy andiny nomeko anao zay. Mbola hikiry biby ve ianao amin'ny fisainanao sy ny fieritreretanao sy ny calculanao, ny resaka ekera, ny resaka compas, ny resaka élément isan-karazany? Bon, anao izay fa za de miteny aminao hoe tsy ahita an'Andriamanitra velively ianao, tsy ahita an' Jesosy Kristy velively ianao, tsy atsapa. Raha miafina ny filazantsaranay de miafina am'izay ho very zany, tsy menace zany ataoko anao zany fa vérité biblika ny ainanay zany ary vérité biblika ataonay témoignage aminao zany satria izay fantatray no ambaranay. Ohatrany ahoana moa ty resaka hoe fahamasinana ity? Ty resaka fahamasinana ity ry havana, ity resaka sainteté ity dia any amin'ny lalina izy io, any anatin'ny fond halalina, any anatin'ny hadiry. Ohatrany ahoana hoe lalina izay, hitanao rehefa matory ianao, rehefa matory tsika mikipy ny maso matory ny momba ny tenatsika, ny vatatsika miala sasatra, ny conscience atsika matory ny inconscience atsika, ny subconscient atsika sy ny zavatra ohatran'izany, ny subconscient mitahiry dia rehefa matory sika eo am'le hoe lalina ny fizarantsika izao, de rehefa matory sika
de mifo ao anatin'ny torimasotsika ny nofy. Mety hoe nofy tsara izy io, miabo. Mety hoe nofy ratsy izy io, miiba, cauchemar. Izay lay lalina resahako anao. Izay ao anatin'ny torimaso zay, fa raha ohatra zany tsika hoe conscient ndray, de hoe ohatra ny ahoana ny lalina. Io vatatsika io ny fahitantsika, za zao mahita anao, ianao, za tsy mahita anao, ianao mahita anahy. Za afaka mitsapa stylo, afaka mandray baiboly, tsapany tanako, reny ny sensation ako sy ny ohatran'izany. Fa eo amin'ny lalina ihany ny fanazavantsika. Ny fisainako sy ny fieritreretako kosa, ny émotion-ako, ny saintoko, ny hafaliko, nofinofy ihany koa tsy maninona. Afaka mandeha lavitra. Za zao eto ampiresahana aminao eto afaka maminavina zavatra any Madagasikara, maminavina ny fianakaviako zay lavitra, tahaka an'izay ihany koa raha ohatra hoe misy fianakaviako any, manembona anahy izy, embona, misaina, mieritreritra, resaka anatin'ny tontolon'ny émotion zany. Izay lay zavatra hoe lalina resahako anao. Zany hoe fahatsapana ivelan'lay fetra, fahitana ivelan'lay fetra, sy ny sisa rehetra. De izay nitondrako fanazavana amitsika am'le resaka hoe fahamasinana, hoe inona ary ty resaka fahamasinana ity. Ity resaka fahamasinana ity ry havana dia tsy afaka anaovana fait semblant izy io. Tsy afaka anaovana hoe fitafiana apetraka ivelany izy io. Bon, ohatra teratera be ny tonga de raisiko avy hatrany hoe misy olona manao akanjo madio na manao akanjo fotsy be na rebareba be na misaron-doha satria ho any am-piangonana na hoe milanja baiboly satria dimanche ny andro de mahafaly azy ery le ohatra hoe mandalo, misy olona mpanasa lamba be da be le mikarama hitanareo le somary teritery amin'ny fitadiavana andavanandro, de na lahady ara mbola miasa foana, ohatra hoe manasa lamba na matsaka, de nao le rehefa lahady mba jour de repos anao de lasa anao mankany am-piangonana, de lasa am'izay anao amin'ny abisy ny endrika ivelan'ny rehetra. De ozy ny olona mivavao anay mpanoty, olo-masiny reny, olona mpamonjy fiangonana fony reny, participant active sy fervent amin'ny événement rehetra zay ao anatin'ny système rafitra ao anatin'ny fiangonana anankiray, sy ny sisa rehetra zany, hatrany mifandraisana fanasan'ny tompo, ny resaka fitatazana rakotra, ny participation amina groupe de louange, mpidera, mpihira, mpanadio fiangonana, rehetrarehetra hoy aho. Fa tsy zay no manome ny endriky ny atao hoe fahamasinana, fa sainteté io de any amin'ny lalina. Zany rehetrarehetra zany de hitatsika sy afaka tsapaitsika, afaka tanterahantsika, afaka baikotsika ny tenantsika, na de misy fotoana raha ohatra hoe à contre-cœur, afaka paneketsika ny tenantsika. Fa io resaka sainteté io ry havana, dia any amin'ny lalina izy io. Apiko ihany ny fanazavana. Apiko ihany ny fanazavana ary arao tsara. Any amin'ny lalina izy io satria iza zao ohatra raha miaina manoloana anao eto, de ny lalina indrindra ao anatiko ao de ny aiko, ny fofinaiko. Tsy hitako zany fofinaiko zany, tsy tsapako zany fofinaiko zany, tsy afaka mesureko zany fofinaiko zany. Afaka maminavina ihany fa somary landalina izay. Afaka misaintsaina ihany, afaka mieritreritra ihany. Iza ty marina kay manana fofinaina mbola velona sy ny sisa rehetra. Fa tsy afaka riatoko ny tenako, tsy afaka sokafako ny tenako, tsy afaka potehako ny tenako de jereko hoe io ny fofinaiko. Zay lay hoe lalina. Tsy afaka rasarasaiko ny tenako de sokafako, de atolotro anareo hoe io ny fanahako, tsara sa ratsy. Zay le hoe lalina. De le fahamasinana ambarany bokin'ny Hébreux toko 12 andininy 7 eto de io ambarako anao hoe lalina io io aina
io fofinaina mametraka ny maha identité an'ny olona anankiray, maha izy azy ny olona anankiray io, maha maître an'ilay olona anankiray io, aina lasa tonga mianimian'le olona fa na io lay fahamasinana. Io ny zavatra ambarako aminao eto sy andrano bokyny Hebreo atsika eto hoe mitadiava fahamasinana. Après an'le hoe fihavanana ary fahamasinana ozy ny bokyny Hebreo. Verina kely tsika any amin'ny création. Rehefa nanota ny zanak'olombelona, rehefa azo mpanahy Adama sy Eva, efa nisy aina tao anatiny fofinain'Andriamanitra roaka, de nisy aina hafa anankiray indray tafiditra tao anatiny, contaminé izy, impacté izy, infecté izy. Hoazavaiko vetivety zay. Za zany manana aina salama tsara, en état normal, en bonne santé. Fa lasa makaseraingy de misy microbe, asiko microbe ao anatin'iny, ohatra ty lazaiko anao ty ao anatin'iny seraingy iny, de asina maladie ohatra hoe VIH na maladie hafa na zavatra ohatran'izany de atsindrona am'le olona anankiray iny microbe iny. Misy aina velona ao anatin'iny, misy cellule velona ao anatin'iny, misy tontolo ny aretina velona ao anatin'iny, aina koatra. De tahaka an'izay ny zavatra niseho tao amin'ny sahany etena. Impacté, infecté Eva, Adama ary voahozina ny tany noho iza. Rehefa azo mpanahy Eva de Adama de voahozina ny tany noho ny iza mena rana. Zay lay seraingy tafiditra, nisy aina microbe tafiditra tao amin'ny Adama sy Eva. De nanomboka teo very lay fahamasinana. Nanomboka teo dia simba, en dégradation, de lasa maty ny olona. De izay aina tao amin'ny famoronana izay fahamasinana very amitsika, very tamitsika tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva izay lay fahamasinana point de départ indray iverenatsika. Somary miditra lalindalina kely sa amin'ny fanazavana zany, satria nanomboka teo de lasa corruptible ny olona, lasa afaka maty. Zay tsy planin'Andriamanitra, fa fantatr'Andriamanitra ihany koa nefa, satria amin'ny mahatsotoa azy sy amin'ny maha pahita visionnaire anazy, saingy izy de manaja ny safiditsika foana. Ka raha hoy hoe mitady fahamasinana antsika, mila mitady an'izay fahamasinana an'izay tsika, de izay teboka izay natiora tany amin'ny famoronana izay iverenana mihitsy aloha. De miverina mipetraka indray fanontaniana hoe te hafantatra an' Jesosy Kristy ve ianao? Te hahalala an'Andriamanitra ve ianao? Te hafantatra ny mystère ny Baiboly ve ianao? Somary efa lavidavitra ny fanazavantsika par rapport am'le hoe fihavanana tary aloha amin'ny olona rehetra, fa eto indray de fahamasinana, io grain io, io vo io efa misy ao aminao raha ve zay? Efa velona ao aminao raha ve zay? Zay natiora tany amin'ny famoronana izay efa tanteraka tao aminao raha ve zay? Resaka privilège kely tsika. Rehefa nivory ny mpianatra tao amin'ny efitra ambony asany apôstôly toko faharoa, de nandray ny fanahy masina izy. Talohan'izay izy de efa niteny tamin'ny Jesosy Kristy hoe raha iso ny fanahy masina na elokiza no avelanareo de voavela izany. Zany hoe ny tiako tenenina am'izay de efa nisy portion fanahy masina ihany koa vao miteny Jesosy Kristy hoe raha iso ny fanahy masina de efa voarahin'ny apôstôly tam'izany ny fanahy masina. Fa dimension hafa indray la tao amin'ny efitra ambony, resaka plénitude mihitsy, fa afenoana ny versena tamin'izy ireo ny jonction ositra namenoana araky ny fatra tsara sady ihitsana fantatr'Andriamanitra fa sahaza ho an'ny mpianatra tao amin'ny efitra ambony. Satria Andriamanitra de mianime atsika, mirégénérer atsika, mamelona atsika, mamerina atsika any am'ilay
natiora ny famoronana zay very tamitsika, zay tapaka tamitsika, cordon tapaka tamitsika rehefa nanota isika tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva. De averiko foana ny fanontaniana, aiza ho aiza ny toerana misy anao ary, aiza ho aiza ny toerana misy ahy, aiza ho aiza ny toerana misy atsika. Sao de manohatra mpitolo be fahatany fotsiny ianao a, tsy mino be fahatany fotsiny ianao a, fa mamenda isy zany. Tahaka ny fiainana ny zoran'ny apôstôly, fihavanana stabilité aloha tamin'ny olona rehetra, ny fiarahamonina ny pharisien tamin'ny Jesosy Kristy indrindra miresaka unité indray zay fa miakatra ambonimbony kokoa ny dimension. De aveo izy ary fahamasinana tonga tamin'ny fofinain'Andriamanitra. Raiso ny fanahy masina na elokiza no tsy avelanareo de tsy voavela izany. De confirmé zany tao amin'ny hevitra ambony, de nitohy hatrany ny fitombona, fisongana, resaka dimension spirituelle. Ka mazava angamba zay fanazavany zay, aiza ho aiza ara ny fahitanao, aiza ho aiza ny fahatsapanao, aiza ho aiza ny expérience vécue ao anatinao par rapport am'izay verset tokana de tokana nomeko anao zay, Hébreu 12:24. Ho anareo rehetra te hitan Jesosy Kristy na misalasala na ao anatin'ny toe-poso, toe-panahy, toe-tsaina manohatra be fahatany. Zavatra mampalahelo ry havana de eritreretin'ny olona fa anaty système any anatin'ny toeram-piangonana zay arafitry ny système, any anatin'ny dogma, any anatin'ny teny, ady teny, serasera Facebook, any anatin'ny discussion, querelle, zavatra ohatry zany no eritreretin'ny olona fa ahitana n'ity tontolon'ny fihavanana sy fahamasinana ity. Non, mazava be lalan'ny apôstôly. Jesosy Kristy any se révélé ary ny teny tonga nofo nonona tamitsika. Ary ny teny tao amin'Andriamanitra, tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny tonga nofo, Jaona toko voalohany, entanay ny voninahiny. Zay ho avavolombelona zany. Tsy tsara laza nohon-drazako ao izy Eli mpaminany. Tiako tenenina am'izay de hoe misy poa be zay zavatra lazaiko zay hoe Jesosy Kristy tany an-danitra de nidina tety an-tany de tsy niseho tamin'ny olombelona rehetra izy fa niseho tamin'ny vahoaka jiosy ihany ary niara-monina betsaka tamin'ny apôstôly. Araky ny fifidianan'i Jesosy Kristy tamin'izany. Misy codex daholo zany zavatra lezaiko anao zany misy rafitra izay tsy maintsy tanteraka, tsy maintsy fizorana araky ny fahamarinan'ny soratra masina ho famonjenantsika olombelona rehetra. Ary am'izao vanim-potoana iainantsika zao de misy révélé, misy révélation, fifoazana amin'ny nofo rehetra. Fa ny tena tiako tsindrina dia ilay hoe efa aminao ara ve ny etaeta, efa aminao ara ve ny soafa, efa aminao ara ve ny faniriana, efa aminao ara ve ny fisainana sy fieritreretana hoe tena te hitanao a Jesosy, te hafantatra anao te halala ny sitraponao te hita ny voninahitra ao aseho ihany fanjakanao. Fa za de miteny aminao fa Jesosy Kristy de mandinika ny vosiny fo. Ka raha ohatra zany ianao mpanohatra be fahatany na tsy mpino be fahatany fotsiny ihany raha ohatra ianao mpanao fait semblant foana, raha ohatra ianao mpamonjy fotsiny ihany fivoriam-bavaka selon ny système sy ny selon ny programme sy ny zavatra ohatran'izany selon ny toko sy andininy eritreretinao, saintsainao
ao anatin'ny sens hoe premier degré fa tsy lay hoe lalina tsy lay fond tsy lay atiny tsy lay ao anatin'ilay hadiriny de tsy ahitany tompo zany ianao tsy ahafantatra an' Jesosy Kristy ianao satria ao anatin'izay izy no mifo iaho Elohim de mandinika ny voson'ny fo ny olona anankiray zany a mamofona misy hanitra parfum misy sento mipaka ny an-danitra izay sento izay ny olona zany zay manana an'izay sento zay hoe te hafantatra te halala te hatsapa te hitsapa misy an'izay soafy zay any anatiny a ireny olona ireny a hitan'Andriamanitra any an-danitra eo amin'ny seza fiandrianana izy zay manerana ao amin'ny poton ao amin'ny prison izy tsy toa mitsapa sy mahatsapa an'izay a de misy revele eo amin'ny fiainan'ny olona izy a de am'izay fotoan'izay izy a mampahafantatra hoe c'est qui iza Jesosy iza Andriamanitra iza ny fanahy masina tahaka ny sehony tamin'ny Mosesy a tao amin'ny tendrombohitra Sinay hoe je suis izao no Yahweh Elohim izao ny Jehova Andriamanitra tsy fantatro na maharaka an'le fanazavana ianao ka ho Yahweh raha question fotsiny betsaka ao anatin'ny fonosy ao anatin'ny lohanao ao anatin'ny sentim-ponao ny émotionnao ny sentimentanao fa mijanona foana ianao amin'ny toerana mahampanohatra anao mahatsimpiano anao mpaniratsiranao ny mpanabatibaty anao sy ny sisa rehetra fa jamais anao hidina ambany fihavanana jamais anao soafy etaeta tia hita ny fahamasinana te higote an'izany te hanandrana an'izany te hiaina an'izany tsy ahitan' Jesosy mandra-pahafatinao ianao tsy ahafantatra ny vérité biblika mandra-pahafatinao tsy ahafantatra ny mana miafina tsy afaka halala an'izany ianao suis désolé mialatsiny sœur sy frère ataoko sœur sy frère ihany fa raha ny tena marina de mazava ny baiboly hoe izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra izy no ralahako sy anabaviko tsy maninona midina ambany kely zany avec du bon cœur fa tsy hoe à contre cœur averiko tsara hoe averiko ary tsindriko tsara mihitsy fa raha tsy manana etaeta kory ianao am'ilay passage hoe fihavanana Hébreu 12:24 ary fahamasinana tsy misaina tsy mieritreritra tsy maniry tsy mangetaeta kory fa ny question fotsiny betsaka ao am-ponao hoe tsy misy zany Jesosy zany ny fisainana fotsiny sy ny fieritreretana fotsiny no efa ratsy araky nefa fanaratsy ny toetra ao anatinao hoe tsy misy Andriamanitra raha zao ceci cela satria tsy tokony hijaly ohatr'izao Madagasikara sy ny sisa rehetra interférence apetraky ny devoly ao anatinao fa jamais anao anana etaeta hidina ambany jamais anao mba te ho masina jamais anao mba te hahita fihavanana amin'ny olona rehetra jamais anao anatanteraka zay rehetra mety ho tsara minimum eo amin'ny fiarahamonina de ho ia hoe mandra-pahafatinao ianao tsy ahita an' Jesosy Kristy tsy halala an' Jesosy Kristy tsy hafantatra ny famarinan'ny baiboly ianao fa ny contraire an'izay no hitomba aty ao anatinao ary ahaka toerana ao anatinao de lasa entité lasa pion an'ny satana ianao lasa ouvrier mpanatanteraka robot baikona fotsiny amin'ny télécommande ndana mamono olona ndana manolana ndana mijangajanga ndana manaratsy kristianina ndana manatebateba ndana teboka kely be da be etc sy ny sisa rehetra mampanahelo fa izay ny fahamarinana ary zay ny sofla mitsoka am'izao vanim-potoana iainantsika zao izay ny zavatra misy am'izao vanim-potoana iainantsika zao ary saika izay daholo ny fiainany génération am'izao
plus ianao manazava soratra masina, plus ianao manazava tenin'Andriamanitra, de efa midy ny fony a, efa midy ny varavarana, satria tsy misy finiavana akory eo anatiny, tsy misy fisainana akory eo anatiny, tsy misy fieritreretana akory eo anatiny, tsy misy an'ilay minimum, tsy misy an'ilay kely indrindra, lay grain kely, lay vo mba hoe te halala. Fa ilay fisainana be, ilay fieritreretana be, ilay toe-po manohatra be, ilay ny voleny devolo tao anatiny, ny voleny satana tao anatiny, ireny no mameno azy, ireny no mitombo adira ao anatiny, ireny no mahazo laka ao anatiny, de mitombo makany amin'ny fahasimbana ilay olombelona. Izao taranaka izao. Tsy azo atao fait semblant hoa izy io maranako ny tenako a, ary zay no mahatonga ny mpino am'izao. Etsika de miresaka fiangonana indray, mpikirakira soratra masina, mpilanja baiboly a, mpamonjy sekoly sabata, sekoly alahady a, mpamonjy dogma, mpihira eny amin'ny lampiazo a, mpihira, mpidera, mpanao show évangélika sy ny sisa rehetra, mpaminany isan-karazany a, filoham-panjakana, mamonjy antsapiderana sy ny sisa rehetra. Tsy azo anaovana fait semblant iresaka fahamasinana, satria ho any amin'ny lalina foazina, lalina miantso lalina any anatin'ny hadiry. Ry havana, meko anao daholo zay ny élément, meko anao na de hoe tsy amin'ny antsipriany ara fa amin'ny karazana poudre kely a ny tokony minimum ho raisinao a, sy tokony ananao initiative manomboka eto. Satria ho amampanaelo fa ny olona dia miazakazaka betsaka izy am'ilay forme endrika ivelana, tsy misy maharatsy an'izany, fa ale voara petrao ny fanontaniana am'ilay resaka halaliny sy hadiry no azavaiko teo, fa masinany zay resahako zay, fa tsy mahova ny momba ny olona anankiray io mason'Andriamanitra ny resaka fitafiana, tsy mahova ny maha olona maloto sy mihosin-dra ny olona anankiray eo io mason'Andriamanitra tsy to, satria Andriamanitra tsy to rehefa mahita atsika de transparent tsika, transparent, mianjaanja. Tanao reo ny olona anankiray raha miboridana de mbola ny endrika ivelany no hita, masotsika zay limité satria ny fahitantsika. Fa Andriamanitra zany raha mijery olona anankiray izay tsy misy akanjo, de hatrany amin'ny foniny cellule ny microbe ny atiny rehetra any, ny ramikorina ny système nerveux ny cellule ny toeto ao anatiny ao, hitan'Andriamanitra daholo, transparent. Ka ny olona anankiray zany na ohatra izy lanja baiboly, na ohatra izy a milaza fa manana tenin'ny faminaniana hoe président am'izao na am'izao a, na manana parole, bonne parole izy hoe ohatra hoe efa veriketo foana moa izy ty hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy ohatra na hiakatra eo amin'ny fitondrana izy de selon sa bonne parole ohatra hoe fitiavana ny lehibe indrindra, na hoe aza matahotra mino fotsiny ihany Madagasikara ho an'ny Kristy, teny fampiasan'ny mpino ihany koa ohatra hoe raha ny oloko zay natsoina ho amin'ny anarako sy ny sisa rehetra, tout ce que vous voulez zany ao anatin'ny antsoina hoe pensée positive, io mason'Andriamanitra zany a zéro, eo masony ao Elohim zany a de mianjaanja arak'ilay fanambarako teo a, miboridana arak'ilay zavatra nambarako teo, miosin-dratsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ka zay ny ela fa amaranako azy de mampirisika anao a mikatsafa masinana, tadiavo ny sainteté, masoto mamaky baiboly a, ny pratika zay voasoratra, ny pratika an'izay voasoratra dia ny fiezantsika limité, efa misy initiative ao anatin'izay, izay initiative zay de hitan'Andriamanitra rehefa épuisé tsika la limite, zany hoe tonga mifetra araky ny initiative atsika isika
ny fiezahantsika satria limité zay fiezahantsika izay ka rehefa tonga am'izay limity izay tsika hoe atreto ny fiezahantsika atreto ny vitany de mamaly Andriamanitra am'le nolazaiko teo hoe Andriamanitra mandinika ny vosiny fo mampidina hery izy ahafahantsika mahita ny lalindalina kokoa mahita ao anatin'ny adiry mahita ao anatin'ny aizina mahita ao anatin'ny alina mahita ao anatin'ny hazavana mahita ao anatin'ny tontolony tsy hita rehetra azonao zany zavatra lazaiko anao zany teboka tsara sy ngezabe zay ampitaiko anao zay fa raha ohatra kosa ianao tsy manana akory finiavana na de kely fotsiny ihany ary za de miteny aminao atreo am' Jesosy Kristy no nisy an'izay hoe Andriamanitra mifidy olona izay ohatra hoe Paoly apôstôly de fantatsika tsara mpanenjika kristianina be fa nofidian'Andriamanitra izy ny se révélé tamin'ny Andriamanitra satria izy nofidian'Andriamanitra fanaka zany akory tsy mitika hoe tsy mifidy olona intsony Andriamanitra non fa ny tena tiako atongavana araky ny fanazavako mba ho voaray anao de hoe lay finiavanao aminao aza atao tsinotsinona aza atao zavapoana fa arosoy mihitsy aloha zay manova mihitsy ianao acte sacrifice volonté manova mihitsy ianao mampiseho mihitsy ianao finiavana ataovy mipakany an-danitra zay finiavanao zay ataovy tena hoe mahaosanao mihitsy zay mahareraka anao tsy maninona mininao manana initiative fa tsy hoe tsy manana akory ianao initiative tsy manana an'izay filana izay ianao tsy manana an'izay obsession zay akory ianao hoe te alala fa le question no mibahana be ao anatin'ny lohana hoe tsy misy Andriamanitra lay doto no makatoerana angeza be ao anatin'ny atotoanao cervelanao hoe Jesosy Kristy zany tsy misy Dieu n'existe pas tsy maro ny baiboly io anganom-bazaha io sy ny sisa rehetra zay no izy mino fa voarainao ny afatra manomboka eto ara de mampaheranao hoe mesa mitady fihavanana amin'ny olombelona rehetra teboka voalohany ary fahamasinana important be mihitsy tena manadanja be mihitsy ay zavatra nolazaiko hoe fahamasinana tsy atraveran'ny lovatsofina hoe za mitantara aminao manambara mizara aminao zao tsy afaka anova nininina aminao mihitsy fa grain fotsiny nomeko anao poudre nomeko anao élément indisy nomeko anao de anao mihitsy no mandray fepetra ho an'ny tenanao ianao mihitsy no maka initiative ho an'ny tenanao ianao mihitsy no maniraka ny tenanao arak'ilay metra ao anatinao esprit mety mbola esprit ratsy no mifehy anao ilay mahatonga anao anohatra be fahatany anao question pitolo be fotsiny famaly pitolo be fotsiny mahatonga anao mbola ampanaratsy am'izao fotoana zao fa au moment am'izao fotoana zao hoe maheno messageko ianao de midina ambany kely fotsiny ihany hoe fihavanana amin'ny olombelona rehetra stabilité la naizavaiko tary ambony tary amin'ny teny fampidirana tary fitoniana ampitonio mihitsy aloha ny ao anatinao raha ohatra ianao reo ambony be ery de midina ambany tadiava alohan'ilay stabilité équilibre centre de gravité ahafahan'ny fanahy masina ny fahamasinana hitoetra ao anatinao resaka compatibilité satria tsisy fanahy masina hidina amin'ny tenan'ny olona anankiray zay ora nefa lay tenan'le olona tsy compatible akory am'ilay fanahy masina tsisy cohabitation zany ao amin'Andriamanitra betsaka zany zavatra tsy maintsy reparenao aloha tsy maintsy alaminao tsy maintsy arindranao centre de gravité hoy aho stabilité betsaka ny zavatra tsy maintsy arindranao amin'ny tenanao aloha zay vao afaka se révéler aminao Andriamanitra zay vao afaka midinao aminao fanahy masina zay vao afaka misy vision voarainao zay vao afaka misy faminaniana voarainao zay vao afaka sy ny sisa rehetra ainsi de suite araka ny sitrapon'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra mampiseho ny fanjakan'Andriamanitra aminao raha miafina ny filazantsaranay filazantsara midika fanjakan'Andriamanitra de miafina am'izay overy zany ka jusqu'à présent zany raha ozy ianao ay Jesosy Kristy tsy misy Jesosy Kristy tsy misy ny fiainana mandrakizay tsy misy ny aorian'ny fahafatesana sy ny sisy rehetra miafina aminao izay de miafina am'izay overy zany
tsy menace zany ataoko anao zany, tsy chantage zany ataoko anao zany, tsy fa vérité no kaseko aminao, vérité no ambarako aminao, famarinana no kraseko aminao, mialatsiny ahy. Raha miafina ny filazantsaranay, raha miafina zany Jesosy Kristy, raha miafina zany ny fisin'Andriamanitra, raha miafina aminao zany ny resaka œuvre de Saint-Esprit, ny tontolon'ny ara-panahy, miafina aminao midina ambany kely ny resaka hoe faminaniana, ny resaka don spirituel, tsy mba nandray an'izany anao, miafina aminao ny karazana ministère, miafina aminao ny zavatra rehetra ambaran'ny baiboly, miafina amin'izay ho very zany, olona makany amin'ny perdition zany. De apetrao arany fanontaniana hoe ianao mamonjy fiangonana io foana, ianao miparticiper amin'ny culte partout à gauche à droite io foana, ianao mamonjy collégium io foana, ianao milaza manana faminaniana, milaza miteny tsy fantatra sy ny sisa rehetra, na hatrany amin'ny zavapadina sy ny fisaroman-doha, sekoly alahady, sekoly sabata sy ny sisa rehetra reo. Or apetrao ny fanontaniana, apetrao ny fanontaniana, apetrao ny fanontaniana. Miafina ve ireo zavatra nolazaiko reo, faminaniana, zava-panahy sy ny sisa rehetra. Fa raha miafina aminao zany, raha mbola tsy nisy to aminao zany, raha mbola tsy betsaka ny zavatra tiako ambara fa hajanoko hatreo, teny maro tsy ilozanota. Fa raha mbola miafina aminao zany hatreto amin'izao fotoana andresantsika zao, de miafina amin'izay ho very zany. Miezaka amin'ny recadrer-anao hoe ho very ve anao sa tsy ho very, de ataovy ny bilan ary. Zay ny afatra, fa mirary soantsika rehetra, miaraba manokana ny ralahy Gildas Zoky Adjaina, Adriel Lodi Antio sy ny namana rehetra izay manaraka naharitra miarany toetra tato anatin'ny fizarana. Afaka mizaray ihany koa anao anatin'ny commentaire sy ny sisa rehetra any, tsy maninona ataovy partage ihany koa an'ny hafa, manonona ny fiadanana amintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny fonahany. Vavakantsika amaranantsika amin'ny fotoana, misaotra anao Jesosy Kristy, manandratra foana ny anaranao Ray Masina tsy to tsara indrindra. Misaotra ny amin'ny zavatra zay voazara, de anao ane tompo no miagira, mi-intervenira, manisy anitra ny teny zay nozaraina, manisy hasiny, manisy valeur ny teny zay nozaraina. De anao mandinika ny foniny tsiraray, ary mamaly ny tsiraray raky ny asany avy. Hitanao ny tsiraray izay mangetaheta, hitanao ihany koa ny tsiraray izay mbola manao bodingerina sy manidy varavarana, manidy ny fony. Ainao ny zavatra rehetra tompo. Ny angatahako de mamindrafo amin'izy ireny Jesosy Kristy, mamelany eloka izy ireny, tsy misy tianao very izahay rehetrarehetra, ny olombelona rehetra eto amin'ity tany ity, ary izany mahatonga anao manao appel foana, manao rappel foana anzay amin'ny sitraponao, ary manaitra anao foana, manaitra anay foana trompette ny amin'ny zavatra miseho isan-karazany, ny aretina, ny tsy fisihana, ny tsy fananana, ny zavatra mizera sy ny isan-karazany miseho eto amin'ity zao tontolo zao ity. Fa na izany na tsy izany, de omeko voninahitra foana ianao Yao Elohim, Andriamanitra tsy to, menay anao foana ny fisandratana, ary ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no afahanay manonona sy misele ny zavatra nozaraina teto, manisy tombo-kase ny zavatra voambara rehetra, mba tsy hanana ny fanaratsy aksy ao anatin'izany. Misandrata amin'ny avy indrindra tompo Ray Masina tsy to, El Shaddai. Veloma tompo koa, amen, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amanaraka andray.